Firenena misy 700 no nahazo fahalalana tsy mandony sarany visa ratoka ho an'ny Indonésia. Anisany misitraka izany isika eto Madagasikara ny andindiny avetrany. Tokony hatramin'ity volana aprily ity ny fanafoanana ny sarany visa ho an'ny malagasy azo an'i Indonésia raha ny fanazavana izay noentiny tandreki-drarany masivon'ny Indonésia. Eo amin'ny 70 mahery eo ny firenena tafiditra ao anatin'izany Madagasikara izay nahazo an'izay visa tsy andoavam-bola miditra any Indonésia izay. Ny tanjona amin'ilay izy dia mba ahafahana ny misy ny fiseraserana eo amin'ny Madagasikara sy ny Indonésia, hampiroboroboana fiaraha-miasa izay amin'ny resaka fizahantany, ny resaka ekonomia, ny varotra ary ny tantara sy ny kolontsaina. Izay no isan'ny tanjona ary mety hanomboka ny vinavina mety hanomboka mety hoe volana avril eo angamba izany fa miandry ny resaka teknika fotsiny dia ho ampiarina eto Madagasikara izay fidirana tsy misy visa any Indonésia izay. Tombony lehibe ho antsika izany raha ny fanamariana izay noentiny tale jeneraly ny fizahantany. Tombony lehibe ho antsika izany satria fisokafana amin'ny firenena Indonésiana izay mety izay tena hoe sakana ny visa kanefa rehefa nasoratra an'izay ny visa, fandoavana visa dikan'izay dia fanamorana fanaingana mihitsy ara ny malagasy andeha hitsidika ny Indonésia hijery zava-misy any amin'ny resaka fizahantany, amin'ny resaka ara-toekarena, amin'ny resaka kolontsaina. Tsika sy ny Madagasikara sy Indonésia nefa ara-tantara efa araky nazain'ny bedraikitra raha teo firahalaina mandrakizay, fihavanana mandrakizay, fifankatiavana mandrakizay araka tantara io zany. Fa misy fifamatorana zany io raha misy olona tia fantatra ary apprécier izy hoe mbola tokoa moa zany fifamatorana Madagasikara sy Indonésia zany afaka manadihady an'izay na amin'ny resaka tantara, na amin'ny resaka fizahantany, na amin'ny resaka fanaovana ataoko hoe business ozy ny fitenenana, hoe resaka ara-barotra zany. Betsaka ireo toerana mahasarika mpizahatany any Indonésia, ahafana ihany koa mijery ny fiaraha-miasa ara-barotra sy amin'ny sehatra ara-toekarena hafa ny fitsidihana any Indonésia. Amin'ity volana aprily ity raha ny fantatra dia izy ny delegasiona malagasy andray anjara amin'ny hetsika Indonesian Handcraft any Jakarta izay hetsika manome lanja ny asa tanana.